Taoriny fanapahan-kevitry ny filan-kevitry ny minisitra farany teo momba ireo fepetra fisokafan'ny sidina avy any ivelany dia nanateraka fihaonana tamin'ireo mpandraraha ny fizahantany ao Anosy androany ny ministry ny fizahantany, ny ministry ny ati-tany sy ny fitsinjaram-pahefana ary ny sekretera-panjakana misahana ny zandarmaria, fihaonana izay nitondrana fanazavana ihany koa ho an'ireo momba ireo komuna afaka miditra ao amin'ny Anosy be sy ireo fepetra izay mifandraika amin'izany. Fanatsiatina. Raha tsy misy ny fiovana amin'ny tapak'ity volana aprily ity dia isy ny sidina avy any Italia hiditra eto Anosy be. Manoloan'io fisokafan'ny sidina avy any ivelany mihazo Anosy be io dia nitondra fanazavana ny solotenan'ny fitondram-panjakana izay mamita iraka any an-toerana ankehitriny mikasika ny tety-andro ireo kampani afaka miditra ary indrindra ny fepetra ara-pahasalamana mifandraika amin'izay. Fanazavana fotsiny hoe inona marina moa zany ireo kompania afaka miditra eto Anosy be roviny izy no afaka miditra eto Anosy be ary inona ny condition indrindrandrindra le mesure sanitaire zany hoe ho an'ireo zay olona miditra eto Anosy be sy nila fanazavana an'izay mba azahoany izy ireo ihany koa manazava an'ireo mpizahantany izay ho avy ary indrindra amin'ireo partenaire an'zareo any ivelany avion zany ho tonga amin'ity volana ty rehefa confirmé izany. Mikasika kosa indray ny kompani Air Austral dia nitondra fanazavana ihany koa ny ministry ny fizahantany fa azon'izy ireo nataony manatanteraka sidina mihazo Anosy be saingy arahana fepetra entitra izany indrindra fa mikasika ny saran'ny sidina. Dia nantany ihany koa izy ao anatin'izany hoe ahoana marina moa ny momba ny kompani sasany raha itsy resaka fotsiny antsika hoe Air Austral dia tsika moa dia niteny hoe Air Austral koa dia tena afaka miditra eto Anosy be fa kosa sy maintsy mifanaraka tsara tsika amin'ny vidin'ny billet d'avion mba kosa tsy anararoatra loatra ireo kompani ireo eo anatin'ny fanatanterana fanotiniana izany amin'izao fotoana izao ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny fitaterana moa no manao an'izany dia manantena fa tsy hoe la mety amin'ny faran'ny herinandro ity ihany na ny voalohany aloha dia efa misy mifanarahana amin'izay mba hoe engagement andreo kompania rena mba tsy hanao vidin'ny zavatra manararoatra loatra. Nandritra ity dia ny ministry ny fizahantany, ny ministry ny ati-tany sy ny fitsinjaram-pahefana ary ny sekretera-panjakana misahana ny zandarmaria tao Anosy be ity ihany koa dia nisy ny fijerevana ireo fitaovana sy fandaminana ary fomba fandraisana teto amin'ny aéroport'ny Fassène Anosy be fa indrindra ny mikasika ny entana miditra sy mivoaka ny seranana. Eo ihany koa ny mikasika ny fepetra ara-pahasalamana.